Izay olona manana anao azo lazaina hoe olona nanentana ny fahizinay tamin'izay taloha tamin'ny zavatra nataonao fa izay zao dia nandova be taminao vokatry ny amin'ny fampianarana maimpoana fampianarana ambony izay nalasa toy izao anay lasa mpampianatra lasa mpikaroka sy ny sisa noho ny zavatra nataonao tamin'ny fifandraisana amin'ny firenena maro samihafa ary noho ny zavatra nampianarinao anay dia retao le hoe tsy miankin-doha amin'ny hafa fa mba olona mijoro tsara amin'ny tongony zany dia efa raitsy tapitsaka any amin'ny saina mihitsy dia rehefa nanteny tantara ny zavatra negativa zany any tranga teny tohatra ny nanamariko an'ilay le zavatra le tany am-boalohany satria ny verina dia ny hoe satria ohatra ny namelo ny fanotrana dia ny nahantra le firenena taty indray dia ohatra nisy hoe raha latsaka sy ny sisa ohatra zao za tany Angletera ndray mandeha zay any dia tamin'ile diso iny talohan'iny tany Angletera dia ody aty Madagasikara dia nisy fotoam-bavaka atao amin'ile fiangonana zay ataontsika hivavaka ho an'ny Laurent fa ody izy amin'ny Madagasikara dia rehefa mivavaka teo dia mbola tsy nanomboka koa no mivavaka dia nisy nanao Andriamanitro nahoana no entinao mandroso any amin'ny fahafatesana any reny olona marobe reny rehefa tonga taty any dia le akatry an'iny diso iny manako zany maimay andeo eny dia zay aza mandeha any fa nisy zavatra nitranga ohatra zao dia zay zany le olona tena tianao nandray betsaka taminao dia ohatran'ny maroka le zavatra nitranga noho n'le zeny le zavatra nitranga teo amin'le firenena sy le zavatra nireny dia amin'ny lafindray zany zany teandreanao zay zany tsy mety tsy hoe mametsiny ianao fa ny ilainay aminao zany satria efa mijeritsika avy aty aoriana dia le tiany fampaherezana anay le taranaka aty aoriana mba hanana rehefa mahatsiarotsaro zay mieritreritra zany hoe flo didiratirak zany dia le olona izay nanentana anay nanana anay izy azy ary nanampy anay mba ho tonga amin'ny fiainana lavorary zay no tonga aty an-tsainay zay zany ankilany mba mila mihaino kely anao zay any amin'ny hoe fampaherezana anay dia manaraka koa nefa dia zao zay ko mino fa ianao koa dia mety misy zahatra nandisy fanantenana anao taminay ary mety misy zahatra mampalahelo anao ary raha tena izy raha dia misy hoe raha inao raha dia mba mitaka koa ny tena izy ny amin'ny azo zay hoe fibebahana aminay tsy zay azy zany mieritreritra hoe totra nisy zahatra negatif izy zany fa mino koa fa misy zany dia mifaniriko zany amin'ny fanirinay dia zao eo amin'le hitanao ty le hoe fifamelana za zany tsy miditra ntsony amin'le olana sy vahaolana sy le hoe koza efery le blame game hoe fa mezatsy ny sisisy fa ny atao dia le mitodika ny amin'ny ho avy sy ny amin'ny mandrak'izay dia ny amin'ny mampastera moa dia zao ny enany eritreritro io zany zay mieky ny mahatsiaro fa tsy tena arak'izay natenainao zany dia zay koa mieritreritra hoe le zavatra nitranga taty aoriana totra misy zavatra mandiso fanantena raha ny tena izy anefa ny Andriamanitra ny tena hitsara antsika tsirairay avy ary ny an'Andriamanitra ny tsotrany azy izy dia manome antsika famonjena fiainana mandrakizay famelany keliko fa ny ilainy kosa ny aminaka n'le vavaka nampianarin'ny tompo dia hoe mamelany eloko ahy tahaka ny amelanay zay meloko ary taminay dia nirinay aminao zany tompoko zay dia mandray anao aho olona nanana fiatraika lehibe teo amin'ny fiainanay mety misy zavatra mampalahelo anay any nefa zay zany dia tena mamela mihitsy na inona zavatra tany azy amin'ny zavatra tany dia niangavianay anao koa mba mamela akory anay fa mino zay fa eo anatrehan'Andriamanitra zany zay ijorotsika dia raha tanteraka zany dia ananatsika ny fifaliana tena izy satria fifalian'ny filazantsara zay resaka famelan-keloko fifalian'ny filazantsara zay tsy resin'ny ranomasina fahoriana fa fifaliana tena izy dia zay zany ny zavatra anankiray mba hoentiko eto aminao aloha tompoko voalohany aloha misaotra anao amin'ny fitokisana manome voninahitra anay amin'izao takare zao andeha matoa filohan'ny nosy tsy filohan'ny nosy tsony atompoko zay aloha voalohany faharoa marina fa misy zavatra nandiso fanantenana
misy zavatra io moa olombelona ndrololanitra mety olena mandeha tany mety sy lafaka ataoana fa zany ny fiainana ny zavatra nanahirana amin'ny vahoaka malagasy dia le rotaka io moa amin'izao fotoana izao lasa sakoroka indray le izy fa sy rotaka tsony iza hoe inona marina ny antony nanarahan'le vahoaka malagasy ireny rotaka ireny ny amiko no resahako fa ny sasany tsy resahako tamin'ny 72 na dia premier loge aho izy ny vazaha tamin'ny 72 ireny satria tsy maintsy miresaka politika ihany no tsy rehefa resaka ny Madagasikara nangatahana tamin'ny 65 tamin'ny andron'ny tokolasy rana mbola velona hanao coup d'état tsy nekeko service secret anankitelo mihitsy mena sofina tsy teny hoe aiza vaizana fa mena sofina hoe hanao coup d'état satria paralysé sy ranana efa lasa dala za tsy mpanao coup d'état ndao nareo mivoaka sitana président tsy ranana dia mbola nanao rechute izy AVC accident vasculaire cérébral tany amin'ny hôpital Salpêtrière mbola niverenandrareo teny ambony sambo teny amin'ny mailaka fantatray fianao tsy dia raha lava loatra tazao fa raha fa miresaka politika lasa lavitra loatra ianao tsy tia coup d'état fa inona ary ny solution j'ai dit pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ina ndikan'izany izy hoy zao misy ve ny constitution la réponse est oui misy ve ny vice-président anankitelo la réponse est oui papatsiebo Vandoliara Ravoahangy Andrianavala Antananarivo Ravimanjara avy Tamatavy Tomasina ka raha voalaza ao anatin'ny constitution dia marary ny président na sanatriny zany tsy afaka mitondra tsony na maty sanatriny zany ireo telo manao intérim dia ireo manao fifidianana vaovao ka ina moa tadiavanareo izay miaramila hanao coup d'état tonga indray tamin'ny Ramanantsoa foiziko nasainanao coup d'état tamin'ny Ramanantsoa tsy nanaiky tsy mety zany tsy mpanao coup d'état dia ino dia lasa efa rany lasa président de république ny tena zany lahatr'Andriamanitra fa nahoana re ianao ny teny Dizo talohan'ny Dizo ane efa natsoky teny Avoloa ny lehibe ny mpitarotolona rehetra tolona moa filazandrareo azy teo amin'ny 13 mai tonga tany daholo 20 antoko ny antokony Andriamatoa Albert ihany ny alatsiny raha Maromisa miaraka tamin'ny Marsol angamba izy zay hoe miaratsiny zay fa seraserdona tsy afaka anatrika nyty fivoriny dia nahoana tsy terrain neutre hoy ty tia ny tranom-panjakana ka hoana tsy maha terrain neutre azy ndo nareo mivoaka rehefa tsy alatsika fa inona fotsiny nalehanareo taty ilazan'izay tokony telefôny anareo ny alatsiny teo 17 tao ry pasteur Andriamanjato tao ry Manandafy tao Ratsirahonana siny sisa dia nanontaniako zareo ole rehetra inona moa ty ataonareo 4,5% efatra faingo 10 isanjato positif ny croissance ny Madagasikara firenena tsy manana pétrole tsy misy eran-tany afa-tsy ny Irlande ohatran'izany dia noho ny fitiavana politika ve anaovanareo an'izao inona marina ny tena fiadiavinareo dia ry Germain Rakotondrainy nandraiky teneny dia hoe zao monsieur le président niaratsika nandany ny boky mena nangataka ianao lanio ny boky mena lalio ny constitution dia dokotera Mamasana Andro ny tena socialisme nataotsika nefa ianao niova ohatran'ny niova hevitra miaraka amin'ny FMI sy ny banque mondiale ka rehefa zany ihany dia tokony miova économie ianao dia miova politique ina ndikan'izany tokony ravana ny assemblée nationale
Avy eo raha zay no mampety ny firenena raha vako ny assemblée nationale. Ina koa what else? De tokony ravana ny gouvernement. Zay ny tadiavinareo atsara ny firenena, raha vako ny gouvernement. What else? Inona koa? De aleo atao miara-manendry ny prime ministre. Tsy maneno, razana masy mifanarahanay atao prime ministre de consensus. Tsisy tsony. Ndana ary nareo. Atao tsara laza any amin'ny 13 mai zao fifanarahantsika izao. Fenao nandasy. Za rery zao anareo 17 antoko. Rehefa mitresaka matsy ny olona mitondra namana dia miseho eo amin'ny atrehan'ny namana fa za rery. Ka zao sika amin'ny rahalahy rery miresaka raha pitsy maraina amin'ny folo. Tonga avy ianao eno izy. Ianao toa tamin'ny Andriamantato. Za tsy mitutoye olona nandre nampiasako nandreo caporal na deuxième classe reo tsy tutoyeko. Ny olona niara-nianatra tamiko rery ihany sy niavako no tutoyeko. Toa niara-nianatra zay mban'Andriamantato izany zandry indrindra tany an-dafy. Toi tu viens me voir demain à 16h. Eno izy. 16h30 tsy tonga. Nasoko izy. Dis donc, où tu es? Aiza ianao? Ka ianao izy, toi tu es là-bas dans ta tour d'ivoire, tu es tranquille, zay matahotra no torahany lavato aty amin'ny 13 mai. De tsisy niteny zany nareo le fifangarahana. Tsy sa zay. Tsy tonga manan-dafy, tsy tonga izy. Zay le atsoko. Raha nienregistreko iny, ohatrany ataon'ny sasany, dia nalefako any amin'ny 13 mai, marina fa nahanton'ny olona tao ry zareo. Bon, ajanoko iny. Dia mbola mitohy ihany le zavatra, natsoko professeur Zafelbert. Tonga avy aty laho aho, fa mitutoy izy sy niara-nianatra. Dia tsy sanakany izy, iavolofa hoe misy kalanoro ao. Fa dia taty amin'ny lycée. Io lycée io zany nanao an'io mivolako. Lycée sehatra nataoko anarana. Satria le miaramila sy ny olona avy any Tsimolany tsy tiako andeha aty amin'ny lycée Galeny, Jules Ferry, SPPS. Dia nataoko io lycée io. Tao zay niona. Dia général Vial, attaché militaire français nitondra azy. Olo roa fitiavana politique, hoe ampo politique ave nanaovana an'izao. C'est la politique. Dia hoy za hoe zao izy monja jaune saika mivoron'ny olona. Voatery tsy maintsy nanao cinéma ny sabotra azy. Satria lazain'ny olona fa hoe zany hamono azy. Na teto na tany Paris. Nazavaiko tamin'ny monja jaune io hoe tsy maintsy samborona ianao. Dia vaky ny solomasony tamin'ny fisamborana azy. Docteur Andranto miverina taty Ambosirotra no teny hoe vaky ny solomasony monja jaune ka mba amboary. Endao azy dia meko vola misoloana ny solomasony. Tantara tsy fantatry ny olona zany. Dikan'izany hoa dia zao. Raha ohatra ka nandeha monja jaune dia vonon-dralahy dia natao eratsiraka namono azy. Zao méfie-toi, mety vonon-dralahy ianao. C'est la politique. Tonga ny 10 août, tsy maintsy mivoaka tsikelikely ihany ny tantara. Fisaka ny marina fa tsy maintsy hita ihany ray andro any. Zay ny teneniko. Zao Ralson Rosé raha tsy diso nanazava tany amin'ny Antsiva. Iny ny 10 août izay ampahatsoro nandeha hoe négocier any amin'ny président Ratsiraka. Fa nisy ratsoloha mitondra basy nitifitra ny hélicoptèrany. Io hélicoptèrany io nalefan'ny général Ravemanantsoa hoe raha sanatria misy sakoroka ny avoloha dia iny mitondranay milefa. Dia iny nitifirin-drareo. Dia misy impact de balle anankitelo mihitsy nasiako nalaina sara officier de police judiciaire. Dia tonga amin'ilay teneniko, za tsy nanome baiko hitifitra na indray mandeha azy. Ary ny zavatra ny teneniko rehetra amin'ny toliki dia nienregistré ny général Vial atao amin'ny ambassade de France. Voalaza mazava tsara reo nalefana hoe vous ne tirez pas, c'est moi qui prends le commandement. Soit de manao excès de zèle.
zao no izy raha sanatrika tonga eto amin'ny vavahadiny avoloa amin'le pont à l'entrée du pont Yavlou, comme les barrières, feu à volonté, tiré dans les jambes. Vous l'avez dans les jambes. Or, si c'est ton gâteau nul, et tu es en durant le foot, si vous chacun de monde donne. Il est, ma toi, tu es monde donne, tu es mission, ton gâteau, nous donne, tu as 450 à t'adouiller avant d'andouiller. En pile, tu se lève. Si chafaka, n'a qu'à n'y avoir. Raha nisy nitifitra dia tsy za raha nisy namono tsy za nisy ny famono tao misy avy aty ankeliny avy aty andaliny 400 maty président Mitterrand n'y en soit le 9 août oui c'est pas parce que je ne vous ai pas appelé parce que je vous ai oublié non 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 Jean là, papa va vous appeler. Oui, non, je suis là. Mais non, je vous félicite pour votre sens de la démocratie. Ils ont Premier ministre nommé nous. C'est pas la politique qui se fait en tout cas, bravo. Et nous faisons du Premier ministre, tout qu'on y présentait le gouvernement, on a 10 août. Tu vite en disant, non, chacun en a là, Michou, la monnaie. Ah non. Ils ne vont pas faire ça. Si, Monsieur le Président. Qu'est-ce que je peux faire? Mais tout, Monsieur le Président, tout. Ah oui, mais on est au mois d'août, les ministres sont en vacances. Je me disais, mais écoutez, Monsieur le Président, il y a le téléphone. Je ne vous demande pas de téléphoner à vos ministres. Téléphonez au directeur de cabinet militaire. Non. Il a amené attaché militaire à Zanoun, il y a Dalana Tonarora Pitsou. J'en vais où? J'y vais où? Dit tsy makatiro olona reo ay vevara tsy nataony angamba re za ny ampitsony ministre ny Mitterrand miantso a Monsieur le Président, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes un ami de la France, tous ces morts. Combien? 350 morts. Je dis non, Monsieur le Ministre. Il n'y a que 14 morts, c'est déjà 14 de trop, mais il n'y a pas 350. 6 côté Yavlou, 8 côté assaillant. Awamni, hôpital militaire, ni au Morgordium. Capis, Naman Zafelber, professeur Capis, directeur, en Gatawamni, ni mort. Et non, quoi qu'il en soit, vous êtes un ami de la France, on vous envoie, il y a 2 avions, un Transal et un Falcon, Mystère 50, prêt à décoller dans la minute pour vous exfiltrer. Et on vous donne un hôtel particulier à Paris, ad libitum, jusqu'à la mort. Ah, merci, monsieur le ministre, monsieur le Président. Je le remercie de sa sollicitude. Mais je suis ici par la volonté du peuple. Je ne sortirai que par la force des... La force des... Des baïonnettes. Des baïonnettes. Non, 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 non. Par la force des urnes. Mis une élection, mandé Samzan, réussi à mial. J'ai une faranmu, dans nos élections, j'aurais des mots de Nassourna Dol, n'y a remarqué, si n'a vela dans nos propagande, dans nos inutiles, le Fakanaev, Forum national, régional, Nassourna Dol, dans Soulona, Papianat, le président Fouktani, comité exécutif, Freis, Nafivungun, Fartan. Mazarowaz arranger l'élection. J'ai félicité Zafelber. Bon, la veille, le président Niachese. Je félicite Zafelber. Ka magaga, inna nyantunara narovaoka namuntena. Oui. Tam voulu de, ah, 6000 l'effet Banque mondiale socialistique. Nous faisons.
tonga Jean Felbert mangataka ny efa misy banque mondiale tongy riavalomana zao tsika fa iverina efa misy banque mondiale tonga raha dona mampiana iverina amitsika amizay reconnaissance internationale inona fotsiny ary nanasorana ka hoy zay hoe misy zavatra tsy levon'ny vavoniko nataon'ny vahoaka dia mbola namerina tamin'ny après 91 namerina tamin'ny 2002 namerina tamin'ny 2009 zany mampitotongana ny fiainam-pirenena amin'izao fotoan'izao ianao milaza hoe cause à effet misy cause misy effet tamin'ny fotoanandro 4,5% 87 dia io mo il y a une justice immanente, une providence dia naongany assemblée ihany za Felbert dia miverina tonga ako 0%. Ahongany Ravalomanana sy ny vahoaka Antananarivo za tsy milaza hoe merina vahoaka an'Antananarivo satria 50% ny vahoaka an'Antananarivo io avy any amin'ny province vahoaka an'Antananarivo fa tsy ny vahoaka rehetra io nanala tamin'ny 2002 en 2002 plus 7,5% de croissance tonga Ravalomanana milina 5 zao tsika vao miaron-doha tsikelikely 5,5% ny amin'ny 2020 very firy taona zany sika jereo ny ianao mahita ny anglisy jereo ny rapport ny efa misy banque mondiale tsy mbola tonga amin'izany hoe 160e zany tsika amin'ny fahantrana tamin'ny fotoan'andro ratsiraka tsy misoratena to voatany fa miaratsiny raha lava loatra ny teniko na ny médecine vahoaka na ny médecine mpanao politika miresaka Ilze Pars tsika nanomboka teo ny mahavaivay ny sabotage taty amiko ny sira avy any Diego na avy any Tuliara ao amin'ny coupe nahitana azy vary avy any Thomasina ao amin'ny coupe nahitana azy raha vao ny teny nahazo an'le Ilze Pars tamin'ny 12 décembre 1979 tany amin'ny Nations Unies 97% firenena nanaiky an'io daholo dia teo nanomboka teo nahavaivay ny fingapingana sy ny sabotage natao tamin'ny ratsiraka tamin'izany fotoana zany iza mitsangana antokona iray azo tsy nisy CSS na ny syndicaliste na ny mpanao politique na syndicaliste na ny tanora na mpitondra fivavahana na mpanao politique mba nanampy ahy tamin'izany hoe fitakiana ny Ilze Pars zany zao tsika vao mahay volontsatra satria atao fitaovana politika le Ilze Pars engany ho tafavoaka atsika le izy fa very vous vous rendez compte vers 40 ans sika 79 2019 mialatsiny miala fondro raha lava loatra misaotra anareo ny ainy tompo tsy lava tompoko fa raha menanao eto dia mahatsiaro hoe tena mbola misy azandrazany hoe raha ilo lalina any aminao amin'le zavatra raha ny tena izy zany a dia za afaka mba miteny ve manao hoe mamelary ny elokay ianao a laza foana ny tatotatoatony amin'le fampihavanana tena izy zay rehefa melana ianao ve fahafapo amin'le fampihavanana tena izy zay sa mbola tsy mbola tsy eny ary dia mba afaka miteny kely ave tompoko momba an'izay amin'ny mampitandrina alefaso momba ny Jesosy Kristy aminao moa tompoko président ratsiraka izy Jesosy aminao Jesosy Kristy aminao izy Jesosy amiko eny tompoko zanak'Andriamanitra zanak'Andriamanitra dia za zany mba ataokangakangana le izy mba tsy ala vesatra loatra zanak'Andriamanitra izy betsaka zany ny azo itsoina ny Jesosy fa raha ny tena izy zany a Jesosy le miteny hoe anao a lanitra vaovao sy tany vaovao tsy izy fahafatesana intsony ho fahafana ny ranomaso rehetra amin'ny maso fizika fotsiny dia amin'ny 5 milliards d'années eo a dia maty ny masoandro a na izy mipoaka na mitsifotra fa ny teny fampanantenan'i Jesosy zany a dia izay le hoe lanitra vaovao sy tany vaovao tsy izy fahafatesana intsony ho fahafan'Andriamanitra ny maso rehetra amin'ny maso fa ao anatin'izany ko izy a mamorona olona vaovao zay olona mifanerasera amin'ny Jesosy io a dia tonga olom-baovao izy ary misokatra ny fiainana fa tsy dia mba hiangaviako anao zany tompoko a
sy le teny soratra masina malaza manao hoe mifamela eloko dia ho sitrana ianareo rehefa manao mivavaka nampianariny tompotsika dia hoe mamela ny eloko ay tahaka ny amelanay zay meloko taminay za izao zany a dia mamela ny eloko zay koa dia miankavy aminao mba hamela ny eloko ny génération-nay no fantatro ary na amin'ny olona zay anananao alahelo fa za tompoko mino fa raha tanteraka zany dia tsy ho rampony tsony ny malagasy fa olohany ary tanteraka le teny Jesosy arabaky teny hoe anareo ny fahazavany zao tozo amin'izao fotoana zao ny vazaha fotsy zay fa tsy matoro ny filazany tsara tsony eran-tany matozo ohatra dia ny koreanina ary za mino fa ny anisan'ny matoro filazany tsara eran-tany akehitriny dia ny malagasy anisan'izany za zany mino fa tsy hoe la dia ho resy any ny fanotrano zao tsika menakavy ny fanotrano ho resy any ary za koa mino fa amin'izao fotoana zao saika olona tsy vanina sanatria ny akabiazantsika satria rafitra ohatrany tsy vanina fa za koa mino fa tsy ho ela koa dia ho resy izany ka mitateraka tokoa hoe malagasy dia fahazavany zao tontolo zao Madagasikara tsy mandolika Madagasikara tsy mandolika ary tsy zany ihany fa tena ho modely ary za mino farafatarany any reto le zay zao manko efa 80 taona vo 80 taona 80 taona fa reto ankizy reto dia ahitan'izany ary tokony niapatsainy anabiazana ny tanora zany zao tsy hoe tsony hoe mifedina amin'ny fanotrana fa ny hoe tandremo tsara fa hanana ianareo ho tafavoakonareo fa tandremo miova fa efa fantatrareo zao zany hoe fanotrana zany aza manadino mihitsy fa izinareo ao amin'izany Jesosy Kristy izay velona izany ary ny tena izy zany dia zay ny tokony hanabiazana ny le tanora ka ny ankaviako aminao zany dia zay mino fa ianao zao koa zany mino an'izany tsy maintsy ho tanteraka ihany renyle nofo moa ny tanterana fa tsy tanteraka no fahalemetsika ny Madagasikara tokoa dia tsy mandoalika ary tsy zany fotsiny ihany fa fahazavany zao tontolo izao dia ny ankaviako anao zany hoe mba mamela re ny eloko ny olona zay anananao alahelo dia zay koa amin'le nilazaiko anao teo zay zao dia ohatrany nampalelo anay dia hoe to lasa nahantra be ara le firenena raha koa za efeny enkanan'izay fifanomezantsimo zay zany tsy hiditra amin'izany natao ohatrany misy hoe raha latsaka sy ny sisa ianao zany teo nanaza ny tsaratsika dia Andriamanitra velona ka ny anerina any rehefa mijoro eo anatrehany izy dia ny eo anatrehan'Andriamanitra ny hoe iza tokoa raha marina sy ny diso hoe fa manay ny famela eloko ave satria le vavaka nampianariny tompo hoe mamela ny eloko ay aka ny namelana izy za tompoko mino fa raha mba tanteraka izany ho ananatsika ny fifaliana tena izy zay tsy resan'ny fahanterana na ny fahafatesana fa malagasy any mino an' Jesosy Kristy dia lasa fahazavany zao tontolo zao zay zany anahy no teniko farany araka an'le mba tiako lazay na misy fanontaniana kely vitsivitsy fotsiny areo fa tiako anao tompoko raha azo atao mba asio akony zay zavatra no lazaiko taminao zay mba asio akony le lazaiko aminao hitanao le hoe famelana zao le izy mazavany ny famelana tany Maputo zay Théodore le ambassadeur résident Maputo ny manam-pahefana rehetra tonga ny ara-valmanana nandalo kaiky Rajoelina sy Zafy nakaty amiko izy nifanoriko zay nefa izy nanongana indroa famelana ny zany Zafy Albert nanongana tonga tany andafy famela eloko zay sakafo miarana sakafo tonga teto miarana sakafo zay za no anisan'ny nanosika ny fampiaviana-pirenena réconciliation nationale zany nangatahako atrin'ny ela talohan'ny Zafy Albert akory avy atondra la slogan politique izy fa ny efa nataoko ne zany mialatsiny ohatra ny sorateny tovatango fa tonga teo amin'ny fitondrana voalohany aloha tao amin'ny directoire 16 voix sur 18 ny fisidia azoko natao iny dia fa afaka nitondra ny firenena nanapitra ny mandany général Manantso tsisy nitsipaka zany na iray azy satria natahotra atopoko satria hoe tanindrana namono merina fa tsy nianina tamin'izay nanoratra ny boky mena
constitution miaraka tamin'ny zalava manam-pahaizana amin'ny droit dia tokotelo Mahamasinaandro hoe ekenao va ty constitution ty projet de société raha ekenareo reo ty a to mpanomponareo tokotelo Mahamasinaandro tsy ekenareo miveran-dakazay raha dia lany iny natsoko daholo ny mpanao politika rehetra hiara hitondra miaraka amiko nanaiky daholo izy rehetra afa-tsy resampo efa fampiavana-pirenena zany naharitra 9 taona zany tompoko zay mbola nataoko alohan'le élection tamin'ny farany teo ataovy aloha ny fampiavana-pirenena ataovy aloha ny constitution tena izy tsy constitution an'olo tokana na famelezan'olo anankiray fa eken'ny be sy ny maro daholo be ary arao arabaky teny ny soni napetraka sy ny teny nomena dia nanao an'izany zay jereo tsara ny olana tsara ny tsorolana-peo tamin'ny fin avril début mai 2015 tany amin'ny CCI vato tany daholo mitondra fivavahany FFKM malheureusement nitsoky professeur Zaferdel dia nitsoky koa Andriamatora Rajoelina moa tamin'izany dia zay sy Ravalomanina rely nitavera tao sy Donald Mampiana zao ko za hoe tsy tara loatra rien jamais mieux vaut tard que jamais l'être laid dans never iny ary nenone zany Спасибо большое. Спасибо большое. Вы говорите по-русски. Чуть-чуть. Eny ary nenone zany tompoko hoe vitanao ny adidinao hoe eo anaty ain'Andriamanitra ny anjarantsika mamela niriko hoe dia efa vita moa zany ianao zany amino fa zay ny tena tianao mary eo anaty ain'Andriamanitra ianao andia tsy mitana alahiro amin'ny olona zay anananao alahiro fa mamela ny olo ka zay anananao alahiro anjaranay indray sy sisa zay teo amin'ny ambany fitarianao indray zay fitsaranay ianao anjaranay kosa mba manatanteraka an'izany tsy eo amin'ny tantara ihany fa eo anaty ain'Andriamanitra dia misaotra indrindra tompoko amin'le zavatra nylazainao zay mba fantaniana kely fotsiny farany za zao raha mahitanao eto tena olona salama roatran'le olona le nanao pompe tamin'le vao tonga tery Ivato rehefa dia tena amin'ny forme mihitsy mbola manao pompe aka 25 isan'andro dia ny eto amintsika ny Madagasikara ny 66 ans 19 taona ny tapa-velomany zany zavatra mampalahelo eto fa ny ohatra hoe Canada, Israël, Norvège zao 83 ans sy Japon 100 ans. Ay. 100 ans Japon. Mba fantaniko kely aminao zany inona le secret moa tena mampatonga ny président tsy secret zany salama manao sport tsy mifoka zava-madimely tsy mifoka zigara tsy misorotoka c'est tout ena le farany tsy mihinana zavatra matavy loatra ay farany mba manitikitika fotsiny ny anisan'ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra Madagasikara zany dia ny hoe fifoazana dia nalaza be teto ohatra ny lava reny ona mba nisy fotoana ve ny eo nanao tamin'ny lava tsy niana mihitsy nareo manaova raha fitenena ny farany tompoko voalohany loha ho an'le génération anay araka an'le lazaika anao hoe ianao zao no taminay ero tany elo tany dia noho ny aveo le izy ohatra ny matoka noho ny amin'le zavatra ny trano tsy miditra amin'le koza efe io na mametsiny anao iny fa mba mitenena hoe zany ao aminay le génération le tao aminay zay na le malagasy dia vakio ny kabariko rehetra fa zay foana ianareo miteny hoe zahay zao miteny azy zao tamin'ny farany teo hoe fandriampahalemana ina mahasamy hafa sy ny sasany sahanareo ve mandefa ny zanakareo vavy any Betroka na any Beroro manao service national tsisy na zanakareo lahy tsisy an'izany tsony nandry fahalemana tamin'izany fotoana zany nanaovana service civique io nanaovana civisme zany nanaovana ny sekoly fanabeazana fototra ny CEG ny lycée ny namoty izy ny université nanaovana ny INSCAE nanaovana ny école normale niveau 3 nanaovana ny école nationale d'informatique à Fianarantsoa école nationale marine marchande
à Majunga, c'est Gren, à Diego, c'est Afama, à Wantsirabe, Centre d'études de formation de machinisme agricole, Molo, car Raoult, comme Nishainay, nous l'avons été sous, tam futur peut-être mettre 15 millions depuis 40 ans. Hein. Vous avez attendu qu'il y a un sas en foot, une tongassé. Un sas, 7 millions et demi. Mandou, $1000 chacun. Ça fait pour 40 ans, Jean. Hein? 1000 divisé par 40, hein? Au-dessus de 100 tonnes. Moyenne, hein? Michman met 10 000, Michman met 100 000, enfin Michman met 1, Michman met 2, 100 000. Ça fait 7 milliards et demi de dollars. T'as favor que tu fais rien. T'as fait ton arbre, il s'est mis, fivndona, mis groupe électrogène, 6 délestages. Zandre, ni senti, ni CSB1, CSB2. Manatona ny vahoaka ny fahasalamana fa tsy ny fahasalamana ny vahoaka ny anatona fahasalamana ka vous avez raha mba tonga saina ny sasany 7 milliards et demi de dollars tsy ho andratsiraka keneny non 9 itsy avao non niet ho an'ny tanindrazana anaovantsika banky anaovantsika rafindry vaovao anaovantsika autoroute tsy ho andratsiraka zay ny tena ameko ngamba tsosahanareo ny anaty tanteraka fa raha sahanareo tafavoaka Madagasikara sotra indrindra dia tain'Andriamanitra hoe la velona tompo ary mbanana fifaliana tena izy anie ianao